kalazany zanaka anao. Jereo fa misy échange foana. Tsy hoe mandray fotsiny Jesosy fa mankalaza koa izy sy manome voninahitra ny rainy. Isika koa tsy hoe natao zanaka mpandray fotsiny sy mpihinana fotsiny fa natao koa tsika ifanakalo voninahitra amin'Andriamanitra. Nataontsika ifanome voninahitra amin'ny raintsika. Fa andiny faharoa, araka ny nanomezanao azy fahefanany amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Jereo fa misy fahefana nomeny Jesosy atsika zanany, atsika mpianany. Misy fahefana afaka manome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Zany hoe zay nanaiky an' Jesosy dia afaka manana fahefana, anana fiainana mandrakizay. Andiny fahatelo, ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Zay zany dia efa fiainana mandrakizay, mahafantatra tsara ny ray, mahafantatra an' Jesosy ao amin'ny fanahy masina. Zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahinao. Jereo fa tsy mandeha lavitra ilay fiarahana amin'i Jesosy. Jereo fa mora sady tsotra miaraka amin'i Jesosy. Fiainana mandrakizay ozy izy. Mety za aloha zany taloha fiverako ny fiainana mandrakizay dia hoe any an-danitra. Zay no nampianarina hatramin'izay dia zay ny fahalalako azy. Fa eto ny tenin'Andriamanitra ke miteny mihitsy hoe fiainana mandrakizay dia mahafantatra an'Andriamanitra, mahafantatra ny ray. Ary afaka manome fiainana mandrakizay zay manana azy. Manana fiainana mandrakizay tsika, zarao io fa aza tia tena. Manjary lasanao rery nge ninana an'ilay any amin'ny latabatrany na za rery. Fa nomeny Jesosy tsika fahafahana ity ny hafa, fahafahana anana fahatsapana fa misy fiainana mandrakizay ao amintsika. Ozy izy Jesosy eo amin'ny andininy fahefatra hoe izaho efa nankalazanao ety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Mila manana an'izany fahatsapana zany tsika rehefa tonga ny fotoana hoe vitanao ve ny asa nampanaovan'i Jesosy anao. Na tondra fanafiro any an-danitra ho any mandrakizay ianao. Satria matoa ianao natsangany dia hanangana ny hafa zany. Dia jereo fa le fiombonana mbola hoe ankehitriny ray eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao. Fahatsiarovana le izy. Fahatsiarovana foana le fiombonana. Raha vao mandeha rery zany ianao ka tsy mahatsiaro an' Jesosy dia mety ho very. Fa rehefa mahatsiaro an' Jesosy ianao dia omen'Andriamanitra voninahitra, omen'ny ray voninahitra sy échange miaraka aminy. Tadidio fa tempolin'Andriamanitra ny vatantsika ary vatana trano fanahy. Mila mahatsapitsika fa eo Andriamanitra. Mila mahatsapitsika rehefa mivavaka fa misy Andriamanitra ivavahana sy mihaino ary mamaly ary miara-miombom-bavaka amintsika. Mila mahatsiaro tsika fa tsy very akory na hoe miafy be fa rehefa miombona amin'i Jesosy tsika dia manana fitsarana, manana fiombonana, manana antoka, manana fahalebiazana, manana fahefana, manana autorité satria Jesosy ato anatintsika, Kristy nomenantsika mba hahafahantsika manana tari-dalana. Ndao tsika hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teny izay ampitondrain'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Ny teny izay efa nomeny atsika mba hiasa eo amin'ny fiainantsika zany.
ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra betsaka ny amin'ny fampatsiarovana, misaotra betsaka ny amin'ny fanorona sy fitariana amin'ny alalan'ny teninao fa voasoratra izany ary voavakinay dia tonga ao am-ponay dia tonga fiainanay. Misaotra Jesosy fa ilay mandrakizay dia tsy aiza akory izany fa iarahanay aminao, fahatsiarovana fa miaraka aminay foana ianao ary ao amin'i Jesosy Kristy ihany a no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misaotra betsaka ny amin'izao fotoana izao ny amin'ny teny fanambaranao sy ny fombanao ary indrindraindrindra ny fiasanao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy a resantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko. Alleluia. Andao aloha tsika hitsangana dia andao tsika hivavaka. Tiako tsika tsirairay avy hivavaka. Alleluia. Hivavaka hiandrandra an' Jesosy. Amen. Jesosy dia miteny foana amin'ny alalan'ny mpanompo maro samihafa fa andaontsika tsy hijery olona fa andao hijery an' Jesosy. Amen na vavahinao hoe Jesosy amin'ny teny anamiko indray androany a mangetahetanao a tena sokafako anao ny foko, sokafako anao ny momba aray manontolo Jesosy mba handray ny fahamarinana avy amin'ny teninao. Tonga eto a Jesosy tsy hain'olona, tonga eto a Jesosy tsy hijery olona, tonga eto a Jesosy tsy heny fanaintainana, tonga eto a eny tsy hitady fanasitranana dia sekoly fanasitranana ary androany fa tonga eto a ankatoa ny teninao a, tonga eto a ankatoa anao a ka izay rehetrarehetra latsaka avy vao amin'ny teny avy any aminao a dia ankatohan'izany aray a amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy a dia afaka mahazo toerana azafady. Tainy Jesosy daholo ao anatin'izao sekoly fanasitranana izao a mbola tsy za akory ilay izy fa ilay ao aorianako. Ndao tsika hiresaka fifaliana. Amen. Hiresaka fifaliana raha mijery ny tarehanareo aho za dia raha ihany no mitsika roa. Alleluia. Iny fa ny ampy ilay izy. Tena ilain'Andriamanitra ny fifaliana ary Andriamanitra tena miandrandra ny olony hifaly. Tsy resy lahatra ianao fa tsy hoe ho reseko lahatra ianao fa andao nge sika isaina hoe olona ampakarina dia andeha eo amin'ny alitara hoe hiditra ao am-piangonana dia mitomany be, tsy hoe ranomasom-pifaliana fa ranomasom-pahoriana. Itony dia fantatra amin'ny tarena hoe ranomasom-pifaliana izany na ranomasom-pahoriana. Dia apakatra an'ilay vehivavy ve ilay lehilahy raha ohatra ka ory be izy. Tena raha za aloha ilay lehilahy tsy mampakatra azy a satria za tsy hampijaly olona fa hampiadan'olona. Amen na. Dia mihoatra lavitra noho izay nefany a Jesosy Andriamanitra rehefa ho avy izy dia olona ory ve ny hitany sa olona mifaly. Noho izany a ny fifalianao a ataovy sarobidy. Io zavatra mahazo anao hoe tsy tokony mahaory io. Raha ny tena marina rehefa tena fantatrao ny antony hampandalovan'Andriamanitra anao ao anatin'io zavatra io a dia mitsiky foana ianao. Alleluia. Tsy hoe pastera akory tsy mandalo zavatra mahaory fa raha ifampitantara eto tsika tena ozy ianao aleoko ny ianao ihany, aleonao ny ianao ihany toy izay ny ana fa tsy izay ny tanjona fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia mitady fifaliana izy, tena mitady fifaliana satria Andriamanitra fitiavana izany olona tiana izany a mifaly. Tsisy olona tiana izany hoe ory tena ory be hafa tiany tsy misy zavatra tsy mikôlina ao. Isaia 55:12 a izao ny voasoratra le amin'ny voalohany fotsiny amin'ny fifaliana no hivoahanareo. Raha marary izany ianao a rehefa tsy mifaly tsy mivoaka. Raha misy olana izany ianao a rehefa tsy mifaly tsy mivoaka. Raha misy problème izany ianao a rehefa tsy mifaly tsy mivoaka. Ninona izany zavatra lalovanao vao tsy mifaly a dia tsy mivoaka. Iny ilay kilalaon'ny ankizikely hoe izay tsy mitsiky tsy asiako. Ilay mipetraka eo daholo dia izay tsy ny ankizikely moa izany hoe izay tsy mikipy fa hovaintsika ilay izy hoe izay tsy mifaly, izay tsy mitsiky. Ao tena mila mifaly tsika eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia io tsy hoe fifaliana artificiel. Tsy ilay pluie artificiel ilay izy fa ilay pluie naturel. Tsy fifaliana amboamboarina fa tena hoe fifaliana avy any anatin'ny fo any. Amin'ny fifaliana ozy izy no hivoahanareo. Dia Isaia 4:20 io bokin'ny Isaia fohy indrindra
fa rehefa vakiantsika ilay izy dia tena hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra dia mampifaly antsika foana. Amen. Hoe inona lalovanao zao? Misy faliana ao anatiny io. Dia mifaly. Tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha, rehefa hoe makany saty aloha izay mila vavaka, dia mitomany daholo. Fa nitsikaro tamin'ny tonga tato ny olona makeny aloha, rehefa hivavahana dia mitsiky daholo. Na ilay pastera raha hivavaka ao anao dia mbola mampime anao. Tonga dia misy différence be zany tonga dia hoe tsy hoe tsisy Andriamanitra akory tany. Tsy anjarako no miteny hoe misy na tsy misy. Fa fahasamihafana eo amin'ilay hoe manantona andray zavatra amin'Andriamanitra dia miferinaina. Sy tonga eo amin'Andriamanitra dia mitsiky tena hoe fo sokafana dia lasa mora be, mipasy be ilay zavatra avy any amin'Andriamanitra. Ao Isaia 12 no teneniko teo andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Io boky Isaia chapitre 10 indrindra ao amin'ny Isaia. Dia hozy izy hoe ary iteny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehova. Hitanao? Vao hiteny fotsiny ianao zany dia efa mifaly satria fiderana no iresahanao amin'Andriamanitra fa tsy resaka problème. Tsy resaka fangatahan-javatra hoe zavatra tsy azo na zavatra takiana. Raha vao mitaky aloha ianao zany dia efa tsisy fifaliana. Dia aloha hitakitrosa, inona indray re izao no ataon'ilay olona ry hitakitrosa. Tsisy fifaliana zany. Fa raha vao hoe hidery ianao tena falifaly ianao, misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, tonga dia fisaorana, tonga dia misokatra na amin'ny fon'Andriamanitra raha angamba, tonga dia misokatra hoe wow, tonga dia fiderana no entiny eo amiko, tonga dia mihaino Andriamanitra. Raha vao mifaly ianao tonga dia na amin'ny fon'Andriamanitra raha misokatra. Hideranao Jehova fa na dia tezitra tamiko azy ianao dia afaka amin'ny fahatezeranao ka mampiononay ianao. Iza nefa nanao zavatra tsy mety teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra hatramin'ny tongotra zany. Dia nalahelo Andriamanitra dia tezitra izy, dia avy eo afaka ilay fahatezerany. Mideran'Andriamanitra mideran'Andriamanitra. Fa na dia tezitra izy dia nitsahatra ilay izy dia nampionona izy. Ianao sady nanao zavatra tsy mety natsahatra n'ilay fahatezerana dia nampionionina ianao. Asa raha tadiditsika ilay tantaran'i Abrahama. Rehefa nanao zavatra tsy mety Abrahama dia nandritra ny fotoana maharitra tsy niresaka tamin'ny Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nisy? Andriamanitra indray ny lasa nanantona ny Abrahama. Reto zany Andriamanitra ao. Tsy tokony hitsikiana ve izy? Andaontsika hifaly rehefa manantona an'Andriamanitra. Manomboka androany tokony hoe falifaly ianao rehefa tonga atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha ianao hitory olona momba an'i Jesosy ny tarihanao raha marikivy, marina mafy raha zara ve anaraka anao. Fa sy fifaliana ataon'ny olona, ataovy tsy hoe ataovy ho tanin'ny olona fa tena izay ilay fiainana hoe fifaliana miaraka amin'i Jesosy. Amen. Ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra izay fanganareo natao batisa tamin'ny vinaigre. Fifaliana miaraka amin'i Jesosy dia hiaino ilay izy tena fifaliana io. Tsisy zavatra tokony mampitomany, tsisy. Fa matoa ianao izay mitomany amin'ny fiainanao andavanandro. Matoa ianao mahatsapa ory. Tsy hoe no toetra ratsy fa no zavatra lalovana. Misy zavatra tsy mety ao. Tsy fantatrao izay Andriamanitra. Andiny faharoa, indro Andriamanitra no famonjena dia atoky aho fa tsy mba atahotra. Izany hoe ny atao hoe famonjena dia zavatra efa disponible, tsy zavatra mbola ho atao. Azonareo? Salut izany raisina fotsiny. Ny famonjena zavatra raisina fotsiny. Dia amin'ny fotoana rehetra izany ianao tonga eo amin'Andriamanitra na mahatsiaro an'Andriamanitra dia efa fantatrao fa misy famonjena azo raisinao. Izay ny atao hoe Andriamanitra izay manana zavatra disponible ho anao. Tsy mampanantena anao hoe izay rehetra alainao dia ao amin'Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra misy ny rehetra afaka hisitrahanao. Indrozy izy Andriamanitra ny famonjena dia atoky fa maninona ianao mikoropaka, fa maninona ianao miferinaina, fa maninona ianao mibe taraina, fa maninona ianao mivelo taraina, satria tsy fantatrao fa famonjenanao Andriamanitra dia tsy mipetraka ilay fahatokianao an'Andriamanitra. Fa rehefa maro toerana ny communion anao amin'Andriamanitra dia ampy ho azy ianao. Alleloia. Tsisy mampikoropaka io zany.
Tsisy mampatahotra io, tsisy mampitaintaina io, fa matoa ianao mitaintaina dia misy relation tsy milamina entre père et fils. Ny zanako raha vao jereko vao miditra ny trano dia fantatra hoe tsy nanao betizy, nanao betizy, jereko fotsiny ny tarehany. Dia ohatran'izay mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra, tonga dia fantany hoe tsy milaminao, vao jerena ianao dia efa ino ny mpanompon'Andriamanitra. Jehovah tompo no heriko sy tanjako. 7 koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Amin'ny fifaliana no atsakanareo rano tain'i Jesosy pasteur fiadanana tompoko. Amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Efa misy le rano atsakaina. Efa misy le famonjena. Fa raha vao tsy mifaly ianao tsy afaka maka an'le izy ao amin'Andriamanitra. Averiko, Andriamanitra dia mitady anao hifaly, mifalia mandrakariva. Amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Anjarako ny matsaka ao, fa amin'ny fifaliana le izy, dia tsy ho tonga eo aminao le famonjena. Tsy hifankahita amin'ny tanan'Andriamanitra ianao raha vao tsy mifaly. Lesona tamin'ny croisade tany Tsirono Mandidy, mikasika ny hoe esoro ny vato. Esoro ny vato. Anjaranao manala ny vato satria tsy Andriamanitra ny nanao an'io teo. Fa une fois ianao manaisotra an'le vato dia mifankahita amin'Andriamanitra izay niteny taminao. Ny fankatoavana dia miteny lavitra noho ny fanaovana asa fanompoana. Alleloia. Ny fankatoavana dia miteny lavitra noho ny fanaovana asa fanompoana. Tsy nisan'ny ondry voatarika, fa nisan'ny ny fankatoavanao toe-po mifaly eo am-pankatoavana an'Andriamanitra. Zavatra kely ohatran'izao fotsiny no nasain'Andriamanitra ataonao, fa zavatra ngeza be no ao ambadika ao. Dia tsy any amin'ilay zavatra ngeza be no hisitrahako, fa le fankatoavanao no tediavin'Andriamanitra. Alleloia. Amen. Ndaontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ndaontsika hiara hitsangana. Andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra, omeo ny fankatoavanao ao anatin'ny teny. Amen. Tain'i Jesosy pasteur. Alleluia. Faly indray mifankahita aminareo androany talata eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka indrayntsika ao anatin'ny fotoana ifampaherezantsika. Voafany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Teneno Andriamanitra hoe tonga eto miaraka amin'ny foko manontolo tena hiaino izay teny avy aminao. Sokafo masom-panahiko sokafy ny ao anatiko iray manontolo hifankahita amin'ny fahatsaranao indray. Mba azahoako hery sy haim-panahy ho amin'ny teny mpahamarinanao hitandremako ny teninao. Aza velandeha amin'ny fahazarana fa toroy lalina amin'ny fahamarinana mba hijoro araka ny sitraponao mandrakariva ny fiainako sy ny toe-panahiko. Mitenena tompo fa miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana tompoko. Ny fampianarana androany dia ataontsika somary sofisofita. Amin'ny alalan'ny fanampiafana masina. Amen. Alleluia. Anisan'ny fanontaniana be dia be apetratsika ny amin'ny hoe manahoana ny amin'ny anaran'Andriamanitra. Satria tsika misy fotoana zany mbola tsy dia tena azontsika tsara le mahatonga antsika miantso an Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu. Le zany hoe mahafinaritra be mahafantatra hoe zao daholo ny anaran'Andriamanitra. Fa mila mitandrina tsika eo mpanonana ny anaran'Andriamanitra. Satria mandiso fiankofana le izy. Misy fiantraikany amin'ny fiankofana le izy. Ny fotoana anjara makasika momba ny hoe fa maninona no anaran'i Jesosy rery no anaran'Andriamanitra. Mahafantatra ny anaran'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Mahalala ny anaran'Andriamanitra ao anaty fiombonana. Ao anatina communion zany tsika dia mila mahalala ny anaran'Andriamanitra izay vavahantsika. Hoe iza marina no anaran'Andriamanitra. Dia ao anatin'ilay izy mety hoe mametra-panontaniantsika ho lasa Esoavy atsika sa ho lasa inona indray zany zavatra tia pasteur Rodolphe resahany zany. Tsotra be ny zavatra tiako tenenina androany. Baiboly
dia io no nomen'andriamanitra antsika io baiboly io. Alleloia. Ary zay voasoratra dia voasoratra. Tamin'izaho niona tamin'i Jesosy a, dia izy no nanambara ny anarany hoe zany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Noho izany zany a, tsy hamily lalana anareo a any amin'izay anarana hafa akoatra izay nampahafantarany tenany a atsika. Zay ny fahamarinana izorantsika hatramin'ny farany. Azontsika ataony manonona hoe Yeshua koa ny anarany, tsy maninona satria izay ny anarany amin'ny teny Hebreo. Fa tsy manoty ianao raha manona ny anaran'i Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta ny fiantsoana azy. Amen. Zany zao gaga be mihitsiny. Etienne ny voasoratra fa Stéphane ny amin'ny teny gasy. Noho zany ny important ianao mahalala fa misy mpamonjy anankiray tonga ny raha n'Andriamanitra ho antsika Jesosy no anarany. Ary zay anarany zay no tena anaran'Andriamanitra. Fa manina moa tsika no miresaka hoe zay ny tena anaran'Andriamanitra. Voalohany, satria maro amin'ireo anarana no iverina fa an'Andriamanitra no anarana napetraka ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha, anarana tany na anarana altara na anaran-javatra hafa, anarana tanàna. Ohatra ny Genesis 2:20 efa itsika tsy enjery le izy. Genesis 2:20 iverenantsika kely izy dia zaka tsy azavaina intsony manaraka fa tonga dia fatatsika amin'izay hoe zao zany le fahamarinana lazain'Andriamanitra tamin'izany. Genesis 2:20 Abraham eto no niteny an'ity anarana tanàna ity. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh, dia izany nanaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no isehoany Jehovah. Jehovah Jireh any an-tendrombohitra no isehoany Jehovah. Ny anarany hoe zay nanaovana ny mandraka ankehitriny hoe tany an-tendrombohitra Jehovah no niseho zany. Fa ny anaran'le tany no nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Le Jehovah Jireh zany anarana tany napetraka Abrahama, fa tsy anarana ny tenenan'Andriamanitra ny tenany hoe anarany tamin'ny Abrahama. Atsangany ny tanan'izay nandre. Mifandraika tamin'ny fakahitany tamin'Andriamanitra teo amin'le tendrombohitra, tsy nampoiziny fa surprise ho anazy hoe iny Andriamanitra niseho taminy teo tendrombohitra. Dia ozy izy Abrahama hoe ataoko hoe Jehovah Jireh ny anaran'ity tany ity. Anaran'ny tany le izy, fa tsy hoe anarana ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ka nitenenany hoe zany Jehovah Jireh. Ao a, kenao zany raha ohatra ka mihira ohatra hoe Jehovah Jireh ambaranana Jehovah Jireh, dia makalaza ny anaran'ny tanin'ny Abrahama ianao. Atsakany ny tanan'izay mandrelo. Tenenao hoe marina zany sa tsy marina? Tena marina. Vakio ny Genesis 2:20 ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Anarana tany napetaka Abrahama io, fa tsy anaran'Andriamanitra ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe zao ny anarako. Ao a, karaha ianao zany tena Jehovah Jireh satria ianao faly hoe ny tendrombohitra no sehoany Jehovah. I Abrahama iny fa tsy ianao iny. I Abrahama iny fa tsy ianao. Atsiketreretina zany hoe mandisy fiakofana ny fomba fijery sahala amin'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia misy fotoana tsika mieritreritra hoe ianao ny Jehovah Jireh, ianao mahita ny zavatra rehetra, zay tsy takatry ny sainay dia ianao mahalala mihoatra noho izay. Faly ianao manonona an'le izy, fa tsy ao anatin'ny tontolo-pakasitrahana ny vavaka zay ataonao, satria tsy namaky baiboly tsara fotsiny ianao fa ninterpretenao tamin'izay nahafinaritra ny sainao zay zavatra nisy. Nefa rehefa maky baiboly a dia faran'izay tsotra fotsiny. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh, anarana tany, ohatran'ny hoe kadasitra. Ny titrana kadasitra ny taninareo zany a, noentinareo ny amin'ny pilipitra dia torianareo hoe any amin'ny tany zay nahita fiadanana dia nataonay hoe villa na hoe
hoe propriétaire atao hoe Jehovah Jireh ny anaran'ity tanàna ity. Dia naiza na zany alehanao naiza dia lasa teo no nisehoan'Andriamanitra. Afaka miteny ane zany zao hoe ny Amparigidy ny anaran'ity tany ity ohatra satria tany any nahitan'i Jesosy koa. Fa zao tsy ezaka ampitodika ny olona ara-piakofana miankina amin'ny fahitako fa miankina amin'izay nolazainy tenin'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Ny Exodosy 7:10 ny 5:10 manomboka androany zany tsika satria napahalalana an'izany dia mila tsika manokatra no anatin'ny fotsika rehefa manaiky an'izany ho fahamarinana. Tsy hoe rehefa andeha hideran'Andriamanitra ianao ka misy hira hoe Jehovah Jireh dia ianao ny andihy. Satria le izy tsy miankina amin'le hira le izy fa miankina amin'le napahalalana anao le izy. Misy fandresen-dahatra sy dingana mahasaro-piaro an'Andriamanitra hitondrany ianao izay tsy voatery mbola hahalalan'ny hafa azy fa napahalalany manokana anao. Noho izany izay fantatrao dia andidian'Andriamanitra anao ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mpanadin'ny teny ka amitatena. Dia tandremo zany rehefa mandeha le hira na zavatra ohatroatra zany ka misy hoe Jireh dia ianao ny andihy. Ifaly makalaza ny kadasitry Abrahama fotsiny any amin'izay anatin'ny titra ianao. Ao Genesis 2:2-5:10. Dia niantso ny Abrahama fanondroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako nianianako Jehovah satria nanao zany zavatra zany ianao. Exodosy azafady. Exodosy 7:20 ny 5:10 azafady. Ny anaran'i Jesosy Mosesy indray eto. Dia nanorina alitary Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi. Jehovah Nissi indray Mosesy nanome an'le anaran'le alitara hoe Jehovah Nissi. Fa hoy izy Jehovah nianina hoe niadiny Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranaka faramandimby. Zay zany ny dikany. Niadiny Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra amin'ny taranaka faramandimby. Ampahany fisehoan'Andriamanitra ny anarana hoe Jehovah Nissi tamin'ny anaran'ny alitara izay natsangan'ny Mosesy, nandikany Mosesy lay fisehoan'Andriamanitra tamin'ny fianianany. Dia ohatsy izy Mosesy hoe ny anaran'ity alitara ity dia ataoko hoe Jehovah Nissi. Da ianao zany tsy olon'ny testamenta taloha niaina tamin'ny ampahany fisehoan'Andriamanitra ohatran'ny Mosesy teo amin'ny alitarany. Fa raha vao io ny fois ianao dedaka miantso an'i Jehovah Nissi zay Mosesy sy ny alitarany no nanome an'izany anarany zany dia manompo sampy ianao. Ny antony dia tsotra. Ianao taty amin'ny fahatanteran'ny famonjena fa tsy ondry na latsa-drà ohatran'ny Mosesy teo amin'ny alitarany no nanehoanan'i Jehovah Nissi. Fa ianao raha ny faneken'i Jesosy. Halleloja. Noho izany raha miantso ianao an'i Jehovah Nissi dia manompo sampy ianao satria miakohaka eo amin'ilay ranjanak'ondry tamin'ny alitara efa lasa ela mitovy amin'ireo jiosy sy nandray an'i Jesosy ihany ka fetso be ny devoly. Jiosy tsy nalalan'i Jesosy no nanangana alitara mandatsaka ran'ondry miandry Mesia. Fenao efa manana alitara ny azo fijaliana izay nanolotra ny ainy sy nandatsaka ny rany ho anao. Zany hoe eto mila fantatsika tsara. Za tsy ianao école biblika vaovao akory. Fa fahamarinana amin'ny fomba tsotra fotsiny. Tsy mametraka ny tenako mpampianatra sy manana révélation miavaka ny olona rehetra koa. Fa mamaky teny tsotra fotsiny. Mamaky teny tsotra fotsiny. Dia fantatsika hoe mety ve ilay izy sa tsy mety. Dia rehefa manontany tsika dia mbola misisika ihany tsika. Tsy mety hono zany ozy izy pasteranay. Fa zany anarany zany anarany sy niavina amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny satria ianao efa nandray famonjena noho izany tsy tokony andany anaran'i Jehovah ianao amin'izay anarana efa nisehoany tany aloha. Manjary tsisy anie zany pastera continuité. Zay mihitsy ilay fanontaniana apetraka reo.
za aloha tonga dia mitsotra aminao ny fanekeko miaraka amin'Andriamanitra dia tsy fanekena taloha fa fanekena vaovao. Amen. Midika ny hoe vaovao tsisy ifandraisany amin'ny teo aloha. Tandindo ny zavatra ho avy ny taloha fa rehefa tonga ny tanteraka tsy misy sombotsombony tsony. Noho izany rehefa vita ny famonjena, ampoa ny raha nalatsaka Jesosy ary ampoa ny anaran'i Jesosy. Tsy mila mitady zavatra hafa. Ao a. Ao amin'ny Genesis 3:7-8. Genesis 3:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanorona alitara teo izy ka nataony hoe El Elohe Israely ny anarany. Iza ny nanao an'io? Jakoba. I Jakoba no nanorona n'io alitara io ary ny hoe El Elohe dia anarana nomeny Jakoba ny alitaram-panekeny tamin'Andriamanitra. Ao a. Zany hoe ho an'i Jakoba eny andalam-panorenana ny teny fikasa mpamonjena ty aoriana izay iainanao fa niriny tany aloha Jakoba. Dia io no nisehoan'Andriamanitra taminy. Rehefa io no nisehoan'Andriamanitra taminy dia io no anarana nomeny ny alitarany. Noho izany tsy alitaranao io fa alitaran'i Jakoba. Ny alitaranao efa vita teo Kalvari. Za tsy maredeka ho an'ny tompo e. Alléluia. Dia amin'ny Genesis 5:7-7 akaiky eo ihany. Dia mbola miteny ihany ny soratra masina eo hoe ary nanorona alitara teo izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany zany fa teo no nisehoan'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan'ny rahalahiny. Zany hoe teo El Betela zany lay fanekena ny fanaovany Jakoba tamin'Andriamanitra satria teo no nisehony taminy. Zay ny anarana alitara nomeny Jakoba ny alitara-pisoronany ho an'Andriamanitra tamin'ny ranondro izay nalatsaka ihany koa. Noho izany te hiteny amintsika fa ireo karazana alitara ny testamenta taloha nanomezan'ireo mpanompon'Andriamanitra anarana ny alitara ho samihafa dia satria eny andalam-panomanan'Andriamanitra, eny andalam-panomanana ny fisehoany amin'ny fahatanteran'ny anarany amin'ny anarana tokana hoe Jesosy Kristy. Mpitsara toko 4 ny 4:20. Alefako tsikelikely mihitsy le izy. Ao a. Mpitsara toko 4 ny 4:20. Inona ny dika teny ao? Ary Gideona nanorona alitara. Hitanareo fa fanao ny testamenta taloha mihitsy le izy. Teo nanorona alitara teo an Jehovah Saloma. Jehovah Saloma na hoe Jehovah ny fiadanana. Mbola ofrany Bizrita izany mandrak'androany. Zany hoe reo alitara reo zany hatramin'izao mbola alitara atsiarovan'ny Jiosy ny namonjen'Andriamanitra azy. Ao a. Namonjen'Andriamanitra azy tamin'izany teo ambany lalànan'i Mosesy. Fa ianao tsy natao ekohaka amin'izany alitara mbola miandry Mesia zany. Raha voenao miantsoantso andreo anaran'ireo dia manompo sampy sy mivily ny fiankofanao satria ireo alitara ireo dia alitara teo ambany fanekeny ranondry tsy misy kilema, ny didina ny tendany, nalatsaka ny rany. Fa jereo ny famarinana zany anaran'i Jesosy zany dia efa nampahitana ny Isaia mpaminany hoe io zazalahy io dia ho andriny fiadanana rainy mandrakizay. Alleluia. Sady mpanjaka. Zany hoe ny fahafenondreo anarana rehetrarehetra ireo zany dia efa nanomboka nomanin'Andriamanitra ho ao amin'ny anarana tokana atao hoe Jesosy Kristy avokoa. Zany hoe rehefa tanteraka ny famonjena latsaka ny rahan'i Jesosy, ny olom-baovao tsika ho aminy, nandrain'i Jesosy ho tombo sy mamonjy ny fiainanao manokana, dia Andriamanitra tena ny Jesosy Kristy naka ny endriky ny olona. Fa noho ny rano fanekena satria ireo rehetrarehetra ireo mitambatra ny nanomanana ny fiavian'i Jesosy ho avy amin'ny taranaka Jakoba. Zany hoe nanomana alitara isak'izay fisehoany Andriamanitra. Noho izany ny fisehoan'Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha tsy anarana fa titra. Ao a. Titra fa tsy anarana.
satria niseho manokana tamin'ny fanehoan'ny apahapahafenon'ny anarana tsy mahafenon'ny fepetra takina isaky ny mpanompo samihafa zay nisehoan'Andriamanitra. Ohatra, samihafa ny anarana nanonany Abrahama an'Andriamanitra sy nisehoany tamin'ny Jakoba, nisehoany tamin'ny Mosesy, nisehoany tamin'ireo hafa rehetra toandry Gideona sy ireo olon'ny testamenta taloha rehetra zay najoro sy natsangana ho tandindo ny fisehoan'i Kristy amin'ny ho avy hatsangana ny tanan'izay mandeha. Dia hitanareo reo karazana mpampisehoana samy hafa ireo tsy anaran'ireo fa titr'ireo. Naseho tamin'ny Gideona fa izy ny Jehovah Shalom, na hoe Andriamanitra fiadanako. Ny fiadanana ampahany ao amin'ny fahafenon'ny anaran'Andriamanitra fa tsy hoe fiadanana ny anaran'Andriamanitra rehetra. Ao dia ohatr'izay koa na tamin'ny Abrahama, na tamin'ny Jakoba, na tamin'izay rehetrarehetra tany amin'ny testamenta taloha. Fa rehefa tanteraka amin'ny famonjenantsika dia ny eken'Andriamanitra ho amin'ny anarana tokana no eken'ny lela rehetra sy andolian'ny lohalika rehetra, na any an-danitra, na ety ambonin'ny tany, na any ambanin'ny tany. Fa sitak'Andriamanitra ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andolian'ny lohalika rehetra sy delahan'ny lera rehetra ny ray. Andao itetanana mafy ho an'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ohatr'izany ihany koa tamin'ny Jeremia, ohatr'izany ihany koa ny anarana tanàna tao hoe Tsidikeno Jerosalema tamin'ny andron'i Jeremia, Sama tamin'ny faminanian'i Ezekela, ary tamin'ny androny namonjenan'i Joda sy nandringanan'i Israely fahizay. Ary ny Ezekela ihany koa vato arivo amin'ny ray alina no manodidina, ary ny anaran'ny tanàna tamin'izany andro zany dia hoe Jehovah no ao. Zay no matao hoe Jehovah Shama. Koa satria efa tonga Jesosy dia tsy tokony hanonona anarana hafa intsony isika, na ireo anarana nisehoan'Andriamanitra tamin'ny mpanompo samihafa tany aloha. Ireny tsy nahaloko ny fisehoana ny amin'ny fisehoany sy fahamarinany anarana tokana atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ka ireo anarana napetraka ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ireo noho izay nampahitana azy sy nanana ny fahatsapanany amin'ny fisehoan'Andriamanitra taminy dia tontolo efa dépassé avokoa. Davida niteny ao amin'ny bokin'ny Salamo, ozy izy hoe fa efa nomenao voninahitra ny anaranao, ny teninao, efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony noho ny anaranao rehetra. Ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia niara-nonina tamintsika, ary ny anaran'le teny dia tonga, rehefa tonga nofo ny teny dia natao hoe Jesosy. Raha tiky, le teny tonga nofo nomena voninahitra noho ny anarany rehetra, lay olona, le Andriamanitra tonga nofo namena anarana hoe Jesosy Kristy, mba ho fahafenonao amin'ny Jesosy, ny fahafenom-boninahitra ny anaran'Andriamanitra ambony noho n'izay rehetra nisehoany tany aloha. Ao, mba tsangany ny tanao raha azonao tsara ny zavatra zarainy eto androany. Hitantsika tsara fa voatonga Jesosy tonga dia mifanohitra, tonga dia le Jehovah Jireh ny tsiny voalohany. Tonga dia izy hoe mipekoaka diso nareo, fa za mitady pekoaka marina, satria ny lalan'ny fiekofanareo manondro anarana hafa zay tsy anarana, zay tsy anaran'Andriamanitra. Pasteur Rodolphe, ataovy sérieux. Eny tompoko, Genesis toko 2:7-10. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataon'ny Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia zany nanaovana mandraka ankehitriny hoe aiza any an-tendrombohitra no nisehoany Jehovah. Ataoko tena mora kely le izy. Dia le izy Jona toko 4, ny 9:20 namaliany Jesosy eny io, tonga dia mivaliany Jesosy le izy. Ny 9:20 amin'ny Jona toko 4. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, zay kosa mivavaka amin'izay fantatrareo satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
fa Andriamanitra mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Raso andiny faraky amin'ny roapolo. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ny ty tendrombohitra ty na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray. Fa maninona izy miteny an'izany? Tsy mivavaka amin'ny ray nareo any Jerosalema. Ina moa le Jerosalema anaran'i Jehovah hoe Jerosalema teo iny zay mahafantatra? Tsy ozy izy Jesosy tandremy fa tonga dia nomeny anankiroa mihitsiny ho avy ny andro tsy amin'ny alalan'i Jehovah Tsidikeno sy Jehovah Jireh intsony no ivavahanareo amin'Andriamanitra. Na Shama na Shalom. Fosy izy tsy eo amin'ny tendrombohitra, tsy eo amin'ilay hoe any tendrombohitra Jehovah no Andriamanitra no seho. Dia ny jiosy ohatran'ny hoe manakaiky an'Andriamanitra rehefa mivavaka eny tendrombohitra. Dia ilay izy zany tsika raha vao mametraka mihitsy ny hoe raha tsy eny tendrombohitra tsy henon'Andriamanitra dia mety mieritreritra ianao hoe zay fotsiny ao anatinao ianao te hivavaka amin'Andriamanitra. Eny tendrombohitra raha nga ny henohenony kokoa fa eny ohatry ny avoavo angamba akaiky azy. Dia ndao navavaka tendrombohitra mba ho henony kokoa, mpanompo sampy ianao satria Jesosy ny teny tsy eny tendrombohitra le izy. Tsy ety amin'ity tendrombohitra ty ozy izy. Tena mbavakeo eny ozy izy tamin'ny raha vehivavy minoa ozy Jesosy. Tena ny teny izy hoe minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ty na ny Jerosalema azy no ivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izay kosa mivavaka amin'izay. Zany hoe Jesosy zany ny teny fa io fahamarinana sy révélation na jire eritreretanareo fa ny tendrombohitra amin'ny tanin'ny Abrahama akalazainareo isan'andro tsy fantatrareo izay ivavahanareo. Fa zaho ozy izy mampahafantatra anareo le teny ivavahana tokony mety ivavahanareo. Halleluja. Dikan'izay ny toerin'Andriamanitra Jehovah Jireh sy Tsidikeno araka sy ny Shama sy ny ambony rehetra fa tonga Jesosy ampahiratra ny mason'ilay vehivavy Samaritana alala fa ny tena fivavahana dia amin'ny fanasy ny fahamarinana satria tsy ny Jerosalema ao anaty trano fa Kristy ao anatin'ny olona fanantenana amin'ny voninahitra. Amen. Tena marina zany manondro communion. Zay no mahatonga ny révélation en communion raha vao dipa na lalina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatina fiombonana dia tsika fonin'Andriamanitra daholo ireo kipitson-javatra mety andiso ny fiankofanao satria tiano pura arak'izay nampianarany azy ny fahafahantsika miombona amin'ny ray amin'ny alalan'ny famonjena. Mieny ve sika alleluia. Ohatra zany koa misisy Jesosy. Nisisy Jesosy dia tadio fa altaran'i Mosesy nanao ny anarana hoe Jehovah Nisy. Fa mifanekena vaovao hafa mihitsiny. Nisy altaran'i Mosesy azo fijaliana, altarantsika avy amin'i Jesosy. Altaran'ny testamenta taloha nisy fa altaran'ny testamenta vaovao Kristy zay maty teo amin'ny azo fijaliana. Rambiby nalatsaka ho tandindony rahan'i Jesosy zay marina sy réel ary efa tanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fanekena tsara tamin'izany ho andry zareo fa fanekena tsara lavitra ozy izy ny bokin'ny Hebreo zay miteny mihoatra ny faneken'i Kristy. Famelan-keloka heritaona ny vitany rahan'ondry fa famelan-keloka mandrakizay no entin'ny rahan'i Jesosy. Zany mahatonga antsika tsy mandeha any amin'ny rindrin'i Jerosalema tsony mampiditra vavaka satria tsisy ninenkofanao eo. Manompo sampy rehefa mandeha manao vizity an'i Jerosalema, mamangy sy miokoaka eo amin'io an'io dia hoe asiana tari-bavaka sy vavaka fiankofana disy dia anao koa manisisika taratasy eo. Mur de lamentation fiantsoana azy hoe eo amin'ilay hoe rindrin'ny fitomaniana fa tsisy nininy tarainany eo. Symboliquement ny ametrahana an'io eo mba hatserovana hoe nisy ny tantara dia tonga anao tokony tsy are hoe manakaiky an'io dia dizina be ono satria feno fanahy masina. Tsy haiko hoe ina ny adizina anao zany raha mitsipatsipaka eo ianao fa tsy fanahy masina zany nampitsipaka anao satria ny famonjena efa vita. Vita ny famonjena. Ka le izy manaitra ny fiangonan'ny andro farany tsy zay plaisir mandresy lahatra anao no ataontsika. Na zay mahafinaritra ny saiko ka mieritreritra ianao hoe anti-juif ave zany paster